Salama daholo androantsika dia ndaondraira ho resana amintsika ny mahakasiky ny fanehoan-kevitrin-droana Ratsiraka tao amin'ny pejiny tao manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay mahazo ny vahoaka malagasy indrindra fa ny vahoaka malagasy izay monina ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao hafitsiko ny tsy fampiandrano sy ny fatapatapahan-jiro lava izay hita manerana ny nosy moa tatoato izay resaka fatapatapahan-jiro zay ary tsy ny Antananarivo renivohitra ihany no sahirana amin'izay resaka fatapatapahan-jiro zay fa manerana ny nosy dia miaina amin'izay avokoa raha ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao ka ny mipitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amsisy sy matatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahary ny voalohany teny dia misaotra ny dépôt 4e tamin'ny andron'ny alahady 9 oktobra lasa teo andriamatoa Roland Ratsiraka sady tonga nanazava ny resaka tany sy paty koa ny député sy ny conseiller nivaly ny taratasy nalefa tany amin'ny cour suprême ary nomena kopy ireo vahoaka araky ny efa fantatra mihato ny fanesorana ny olona tandremo kosa mbola miandry ny cour de cassation isika mamafa ilay didy manala ny olona tamin'ny cour d'appel izay efa nivoaka ka ny fisaorana amin'izany dia nitety ny fokotany tao Toamasina ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka hisaotra anireo vahoaka rehetra ao Toamasina izay araky ny voalazany lalàna izay mifehy ny fifidianana ao amin'ny andininy faha 20 sy ny faha 17 dia tsy mahazo mitanila ny fanjakana tsy izay anefa no miseho eto Toamasina ka tsy azo ekena izany ho isatrany andininy faha 20 andalana faharoa nihetsika rehetra ataon'ny mpikambana ao amin'ny fahefana mpanatanteraka dia tsy maintsy sarahana amin'ny hetsika ataon'ny antoko politika andininy faha 17 andalana fahatelo takiny lalàna manankery ny tsy fiandaniny ny fitantanana ary koa ny tsy fiandaniny ny asam-panjakana taorian'izay dia niditra tamin'ny resaka tirage au sort andriamatoa Roland Ratsiraka ka larana fahefatra no azony tao anatiny izay fisarihana izay ka dia nisaotra any madame Bienvenue Razafimahenina izay nanao fisarihana an'izany ny tenany tao anatiny pejiny tao mankasitraka olo jiaby izay tonga tamin'izay andro ny fisarihana zay ihany koa ny tenany tao anatin'izay pejiny zay hatrany mbola ao anatin'izay fampandrosoana ny Toamasina izay hatrany dia nanome vola 20 miliara ariary ny japonais ho an'ny rano fisotro madio ao Toamasina avy amin'ny agence Zika tsy stade na téléphérique mahamaika fa ny fahasalamam-bahoaka merci Japon arigato 310 miliara FMZ ho isatrany lesona tsara ho an'ny fitondrana izay tsy mahalala ny tokony handaniana ny vola ka lasa midona amin'ny rindrina ho isatrany raha nitsikera ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao nanome 20 tapitrisa euro na 20 miliara ariary ny japonais ho an'ny famatsin-drano ao Toamasina tamin'ny alalan'ny Izika izay mitovy amin'ny AFD mbola ao anatin'izay fanomanana any fifidianana ho ben'ny tanàna izay dia ny alahady 13 oktobra dota tamin'ny rohora hetsika dola sy taiza ary ny fisaorana ny vahoaka izay nifidy any Roland Ratsiraka tao amin'ny parcelle 1431 Ambohijafy Nord club moto no nanaovana an'izany hetsika izany ary nikian'ny ihany koa ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra ao manoloana an'izay resaka tsy fampinjiro sy rano zay any an-toerana any amin'izao fotoana izao ferana ny fampiasana ny rano ho any Antananarivo andininy faharoa tsy maintsy ferana ny fampiasana ny rano izay vokarin'ny jirama hirosona amin'ny famatsiana amin'ny tanjona tsy ilainy aina voarara ny fandaniam-poana ny rano toy ny fanondrahana zaridaina ny fanariana sy faminona ny dobo filmanosana fanasana fiara ary ny tranon'olon-tsotra mandritra ny fotoana mahiva ny ahavon'ny rano izay isany nampitahainy tamin'ny ilay vola famatsiana izay hazony tamin'ny japonais
manoloana an'izay famatsina ny rano fisotro madio ao Toamasina izay vola avy tany amin'ny Zika Ambohijafy. Feno olona ny 13 Oktobra mila fanamboarana ny lalana 3 chemin izay mivoaka Saint-Thérèse. Mila jiro, lampe de poche sy sifflet hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mila fanohanana ny tetikasan'ny tanora. Nahazo baolina ny ekipan'ny Fokotany. Maro ny nahazo fanomezana, fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny vahoaka ny Ambohijafy. Izay rehetra izay moa dia ahitana taratra fa tena mbola mankaty any Andriamatoa Rona Ratsiraka ny vahoaka ny Toamasina iray manontolo ao amin'izao firitsahanko fidiny ho ben'ny tanàna izao satria noporofon'ireo vahoaka izay tonga maro be nanotrina azy izany fitiavan'izy ireo any Andriamatoa Rona Ratsiraka izany. Karaha izao no mitohy dia mbola mety ho izy indray izany no volany ben'ny tanàna ao Toamasina ao amin'izao fidianana ho ben'ny tanàna ho avy izao raha izay fitiavan'ny vahoaka ny Toamasina azy izao no jerena sy tahafina tsara amin'ny zavamisy any an-toerana ankehitriny. Efa miorohory araka izany ireo izay hifaninana amin'ny Andriamatoa Rona Ratsiraka ao Toamasina amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna ao Toamasina renivohitra ao amin'izao ankatoko ny fifidianana izao satria raha ny hita dia tena mbola ao anatin'ny herijikany tanteraka izany Rona Ratsiraka izany ary maro dia maro ireo izay manohana an'izany Rona Ratsiraka izany ao Toamasina ao noho ny fahaizany maka ny fon'ny vahoaka ary eo ihany koa ny fahaiza-manaony amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany amin'izay resaka fangalarana tany sy ny fandrodanana ny tanin'olona izay hita tany Toamasina tato ato izay ny eo amin'ny mahakasika ny hoe lasan'olon-kafa ny tany na ihany koa misy orinasa hafa te hanorina ny trano amin'izay tany izay efa nisy tranon'ireo vahoaka izay efa nipetraran'izy ireo tantaonany maro ka isany nampitarainan'ny vahoaka moa izany rehetra izany ary isany nanaovan'izy ireo antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana teo ihany koa ny tompona andraikitra tao Toamasina tao ary isany naharay ny fitarainan'ny vahoaka moa Andriamatoa Rona Ratsiraka manoloana an'izay rehetra izay ka vantany voanetan'izay ny tena dia sy niravoravo tanana ary tsy nipetrapotsiny fa avy hatrany dia nandray andraikitra izay tandrify azy manoloana an'izay fiarovana an'ny vahoaka sy ny taniny tao Toamasina renivohitra izay ka ho setran'izay dia faly ireo vahoaka ary nisaotra any Andriamatoa Rona Ratsiraka ka izay rehetra izay dia mety ho isany hahatonga an'ireo vahoaka hifidy any Andriamatoa Rona Ratsiraka ho ben'ny tanàna ao Toamasina renivohitra ao amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azona rosta anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa misisy tamatata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.